isika anambara miaraka ny finoantsika finoana izay resantsika amin'ny mpino rehetra mamerina zao tontolo izao. Mielon'andriamanitra ratsy toa manao lanitra sy ny tany ary nenan'i Jesosy Kristy samaritoko ny tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahymasina nateraka marikiritseny nijara ny rapaponto Pilato nombonaka ariasy fijaliana matika nakely milina tany fiainatsika nitsangana tamin'ny mahatanindro fahatelo miakatra manan-danitra mipetraka mpamandramanitra ratsy toa avy any hiahinyky tsara fiainasina reny fanahymasina fiongona masina manena azo tontolo izao fiongona entona masina fanakake fiainatena maty ary ny fiainana manasay mipetraka ny fiangonana. Dia mbola mamerina ny arahaba aminareo tsika rehetra tongeto manotrona ny sampana vehivavy kristianina eto amin'ny tafo Sintry amin'izao lahady voalohany amin'ny volana May 2020 sy 2020 izao. Eo ianareo izay mandalo mitsidika na koa mamaly ny fanasana mandeto manabavy eo amin'ny sekareto miaraka amintsika eto anatrika izao fanompoam-pahana izao mpinondra aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo. Anatrika miaraka amintsika eto ny mpitandro lampiahy ny SVK national eto amin'ny FPMA amin'ny fametretena sy amin'ny fitiavana manaovana izany ka dia soratsika isaka isoratsika koa ny tompo. Ny filazany tsara araka an'izao tompo faharaka amin'ny roapolo samy manaraka ny vakiteny tsika rehetra teo dia mba hanangava totsika ambanomaso eo andiny 20 ireo tsy verena hovakiny. Eo amin'ny toko faharoapolo dia voalaza fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia niseho indroa miantaona tamin'ny mpianatra indroa dia tamin'ny folo lasy hitantsika izany tamin'ny heriny dia 7 andro tateorina dia niseho tamin'ny 1 fa miampy amin'ny Tomaso moa izany araky ny fantatra reny. Fisehoana goavana be ireo amintsika satria sady hozy ny afrikaine hoe hita maso hotsika malagasy azo tsapahitànana ihany koa izany fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty izany. Kanefa na izany aza dia toa somary latsaka ambanimbany any zany reto mpianatra reto latsaka satria teo aloha izy dia teo atongotsy ny tompo foana nafinaritra misy an-tanahy ary matetika moa zany tandrotandrona daholo satria Jesosy io dia mba tena nafinaritra mihitsy tamin'izany fotoana izany. Fa izao kosa Jesosy dia vao nitsangana tamin'ny maty izy indraindray izy hita indraindray izy tsy hita sady na eo ary izy indraindray vetivety dia manjavona itsapariavana malala fa to manembonembona ny fahenony zareo. Hoy andininy faharoa hoe miaraka Simona Petera sy Tomasy izay antsoina koa hoe Didimy, Natanaely ilay avy amin'ny tany Kana ny Galili sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra roalahy hafa koa mpianatra roalahy hafa koa. Ireo faran'ireo tsy apôstôly fa mpianatry ny tompo koa ka nifikitra tamin'ireto apôstôly reto. Jaona izay manolotra sy mitantara toa tsy mahafantatra koa ny anaran'izy ireo. I Jodasy raha teo efa tsy teo intsony dia ny sasany angamba manao hoe ka ihany ny taloha isika vetiny koa any amin'ny sampana izay misy antsika any dia mety koa misedra fiovana eo amin'ny fotoana moa manova zavatra raha teo. Misy olona mety tsy eo intsony, misy olona mety voatonga, ny fomba fiasa mety ahitsykely na arak'izay olona tonga koa sy ny sisa misy zavatra miova. Ry zalahy eto tahaka ny tsy dia matanty loatra
ilay fiovana resahana toketraka lasa kotantara nga ilay fiarahana finaritra teo aloha ipetera moa fantatsika fa somary taritaritolona izay zay moa filaza azy tsika malagasy somary taritaritolo zay foana na tamin'i Jesosy mbola niaraka tamin'ny zareo nandritry ny 3 taona azy dia eto izy milaza mihitsy hoe eo mandiny fahatelo hoe andehana raha izany raha toy no raha rahany fantatsika izany to mamadika pejy izy eto misy tantara lasa ary misy vaovao ary ireo zanaky Zebedio fantatsika izany Jakoba sy Jaona izay mpanaraka tokoa ny rahany dafetrany dia nanaraka itera zany nanome afo maintso ozytsika ny teny frantsay naditrako ny teny gasy Fulbert nanaraka ny zanaky Zebedio dia nanaraka ho azy koa ilay ambony tanan'izy 7 lahy rehefatra sisa zany nanaraka ihany koa ary miarambe sy maro zay ny tenitsika malagasy miarambe sy maro izay ihany miara amin'ilay tontolo teo aloha dia miditra amin'ny tontolo vaovao tsy voatery noho ny fahotana no zavatra hitantsika eto fa fanadinoana ilay fiarahana tamin'i Jesosy tahaka ny manao Petera hoe andao le re tsy hiverina amin'ny fanaontsika andavanandro izay tonga ny fotoana zany izanaraha teo tonoana izy fitolaza dia tahaka ny milaza hoe to tsy nanakana zalahy ty misedisedy tsy manemonemoka fotsiny eto ty fa andao anaraha ny andro alina tsika reraka novavony tolotara iny iny Exodosy 17:12 manao aza manaraka ny maro hanao ratsy na tsy voatery hoe ratsy azy eto fa dia manaraka azy tony Petera dia adino zany ilay fiarahana tamin'i Jesosy zany dia azo dika ihany koa hoe aza manarakaraka foana zay ataony be sy ny maro raha mijery any zalahy eto sika dia mahita fa to mandeho azy mihitsy ilay amintsika kehitriny zany ilay tsy te hibaboka ka tsy ka dia manaraka ny maro manaraka ny rehetra amin'izao fiainan'izao nefa ilay hoe rehetra toko anaty faran'Jesosy dia ambarany filazantsara fa tena diso lalana fantatsika ny Mateo 7:17 midira mibabady ety ianareo fa lehibe ny bavady ary malalaka ny lalana izay makany ny fahaverezana ka maro miditrany maro ny ten'Andriamanitra miditrany eto dia to tsy fantatry Petera intsony hoe miran'i Jesosy zany izy amin'izay rehetra ataony somary adiny miangama miverina tao an-tsainy mitraikefa manana amin'ny fanjonoana verina tao an-tsainy faiza manao zay eo aminy ary fahatokiana ny tena ny raha teo izy koa moa fantatsika fa nahavita nanda ny tompo ny telo misesy fantatsika moa fa nibebany zany satria voalaza fa nitomany fatratra izy araka filazantsara ny Luka dia voavererika izy zany saingy manaraka azy ny foana izany fahotana sy fanavana zany dia lasa mampitanositra azy ihany koa mampitanositra azy ihany koa izany zavatra izany hitan'ny tompo zany ry havana ary fantany mila ampitrakana reto olona reto na i Petera sy mpanaraka azy hitan'ny tompo zany dia tahaka ny teny ny tompo Jesosy eto hoe efa indroa nosehoko taminareo indroa saingy mila famiteny mila mpisehoana famiteny reto ametrahana azy amin'ny tena toeriny tahaka ny teny zany itony Jesosy reto Jesosy ilay Andriamanitra zanaka dia manavao indray amin'reto mpianatra reto fa velona izy ary tsy mandao azy ireo mihitsy na hafoy azy akory Jesosy tsy nanao hoe izay zany ny safidiny fa dia atao hoana moa
sy ny sisa tsia fa noho ny famorampony tsy talany dia navao zay ndray fisehoany tamin'izy ireo ny fotomanina fahatelo manao hoe ny famorampony Jehova no tsy nahagnano ritra amintsika fa tsy mitsahatra ny fahantrana ary vaovao isamaraina izany. Izao anefa navelan'i Jesosy aloha izy ireo ampiasa ny fahaiza-manao izay eo am-pelantanany sy niraikefa lehibe eo aminy mba hatsapan'izy ireo fa miasa foana izy satria tsy ampy zany na sitrapo tsara aza tsy ampy zany. Fatatsika ny fitomboan'ny salamo ka fitomboropolo amin'izao manao hoe raha tsy Jehova no manao trano dia miasa foana ny mpanao azy. Ary eto dia tena miasa foana ireto mpianatra nanjono satria tsy nandray anjara tamin'izany Jesosy, tsy nandray anjara. Iny andiny fahatelo tapany faha manao hoe dia nandeha izy ka niditra ny jambokely ary tamin'ny aliny Petera andresany eto dia tsy nahazo na inona kory. Lehibetra ikefa sy manana fahaiza-manao sy ny sisa nanao zay ahazo natao rehetra fa tsy nisy trompo na anankiray aza voarena. Zay rehetra ataontsika eo amin'ny sahan'ny fiangonana koa ry havana rehefa adiny Jesosy rehefa adiny ny tompo eo amin'izay rehetra ataontsika fa ny fahaizantsika sy ny traikefantsika ny manome aloha dia tahaka ny Petera sy ireo mpiara-diana isika miasa foana tsy ahitany vokatra. Eto dia voalaza fa miseho amin'izay ny tompo raha vao mangiran-drasy zany vao miseho ny tompo natombony tamin'ny fanontaniana zany hoe manan-kanina va ianareo andiny fadiny jona toko farika ambopolo manan-kanina va ianareo. Fatatsika mitoy tovalo borangona amin'ny ataondretsim-pianareo tsia titeloka fa tsy noheveriny hoy Jesosy ity manontany fa angamba mpangataka angamba zay rehefa reraka be antanina indray zay tsisy ninona azonay tsia zay nivaly dia nanao moa ny tompo nanao hoe alatsao amin'ny sisiny akavanany sambo kely ny aratonareo dia ahazo ianareo zay nditsotranazana eton'izay dia na dia tolo-lalana aza no mena ireto mpianatra dia tsy mbola nahalala ny Jesosy ihany izy ireo fa nataony angamba hoe mety mpanarato manakaikefa bebe kokoa no isika miteny io andao akatoavina ihany isika raha teo nanao zay azo natao fa tsy misy vokany hatramin'izao kinanjo ny andiny fahaenina hoe koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsaky ny azan-drano. Rehefa nakatohan'ilay tenin'i Jesosy zay mbola tsy tena fantany ny tompo dia zay zavana no zavatra miseho. Any amin'ny farany indimy faraka ambin'ny folo dia milaza hoe na dia betsaka azy izy izany mitrondro zany dia tsy ritra tsy rovitra ny dikan'izany ny arato zany hoe zanahy tsy nahazaka avy hatrany ireto mpongo be dehibe fa ny arato kosa nahazaka kafa faminareo hoe zany le arato nahazaka fa zalahy tsy nahazaka. Zavatra roa zany no tiany tompo fatarina ny mpianatra eto. Voalohany teny hoe ianareo zanak'olombelona tsy ampy mihitsy na be mana sikapo ara-dalàna ary ny faharoa dia ny hoe ny fahefany Jesosy koa dia afaka manamafy ny arato zay vokatry ny asan'olombelona. Zalàna nanao an'io mpanao azy nanao azy fa Jesosy
no nanambafy ny arato tamin'ny voalohany le jesosy nanao fahagagany dia vaty tsitra le arato lazany marika sy luko zany fa eto tena sehoan'i jesosy fa manana ny fahefana amin'izany koa ny tompo na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy ampy isika voafetra isika ary raha ny fomba koa raha fomba isika zany noam'izay rehetra ataontsika dia azadimy zarana fa avy amin'andriamanitra ihany koa zany amin'andriamanitra ihany koa zany misaina tsy nanao hoe zava-pisena avy amin'andriamanitra ihany koa manana fahefana amin'ny zava-mananaina hafa koa ny tompo raha maniraka ireo azandrano ampolony maro ankeo atsisy ny akavanany sambokely ireo nge tsy hoe tsy hitan'ny mpianatra koa hoe fa jesosy amin'ny maha-andriamanitra sy ny fahefana dia izy miantso an'ireo azandrano tonga teo amin'ny akavanana mba horaisy ny arato ary tokony azotsika tsaina tsara izany fahefan'ny tompo izany dia antseo zany zavana mandriamantra-pahary any jesosy zanaka ito ny azandrano sy ny arato tsy manapa-kevitra eto fa batrony tompo iamafy ny arato ary ianakaiky ny sambokely ny azandrano fa ny mpianatra kosa izay no arena ho endrik'andriamanitra dia nantsona hanapa-kevitra sy isafidy ary hankatoa misafidy ny tsy ady hevitra ny mpianatra eto fa avy hatrany dia pareraka raha teo izy ka dia hitany fa nahasoa azy izany ny vidin'andriamanitra izay asainy arahantsika dia tsy dia misy ho azo loatra tsy misy ho'andriamanitra loatra fa nataony hasoantsika raha velombenony zany zavatra dia amafisy ny tontolo-teny fahavalo ny faharoapolo tapany faharoa fantatro kosa fa hisy soa ho an'izay matahotra an'andriamanitra ho an'izay manao sitrapony ny dikan'izany rehefa mifotsika amin'ny maraina dia tsy andehanao hoe voatery ahy zany anao izay marina nio tsy mahasambatra zany zavana satria telozina zay le risiko fa raha isika miteny hoe ezaka ankatoan'andriamanitra ho an'io satria mahasoa azy zany dia angamba vitantsika koa satria ilay taminy dia miverena amintsika ihany mahasoa ahy sady mahasoanao fa andesika iverinao anaty sambokely indray ary ny anankiray tamin'ireo mpianatra teo rehefa nahatsapa ny fahagagana dia nahatsikafitra avy hatrany fa ny tompo ny olona manampy azy ireo ny andiny fahafito hoe aroy ny mpianatra izay tiany jesosy hoy ny mpianatra izay tiany jesosy nono hoe ny tompo iry ny tompo iry ijaonona moa no antsoina hoe mpianatra tiany jesosy ary ny hoe mpianatra tiany jesosy io a sady izy ny tenany ihany koa mitantara zay nefa tsy milaza fa nankahalain'ny tompo ny mpianatra sisa nandremana tsara zany na le hitantsika ny amtenakavina hoe préférence disciple préféré zany a fa raha misy mpianatra nisan'ny tiany jesosy nge tsy azontsika tsaina zany antsoina hoe jodasy zany satria na dia nanolokolo fahotana azy dia tsy milavina mihitsy fa mitombona andro hatrany mba hiverina indrisy anefa fa hafa ny safidy tsapa teo amin'ny mpianatra io dia fantatra reo mitohiny fa izy teo laza mpianatra mpanarady matetika amin'i jesosy dia samy hitantsika eto i petera sy jakoba ary jaona fa io farany jaona zany a toa akaiky kokoa ny tompo mahafantatra ny toe-pon'ny olona zay tena tia azy zay mahatonga ny jaona hatsapa fa misy fitiavana avy amin'i jesosy mety efa taminy ny antsoina hoe mpianatra tiany jesosy zany dia ilay akaiky azy kokoa sy mizara ny tsy ambarateny rehetra afaka ho anisan'izany ankehitriny na izao na ianao
zay rehetra tena manana fifandraisana aminy sy mifikotra aminy dia nia mahafantatra azy bebe kokoa noho ny hafa. Ary hitantsika eto izany satria Jaona nahafantatra ny tompo voalohany tamin'izy fitondrana azy efa nisehon'ny tompo loatra ny indray mandeha. Tahaka ny teny Jaona mety hoe tsy nisy fanjoana manjary teto raha sy teo Jesosy. Any amin'ny filazantsara nosoratany misy ilay tenin'ny tompo manao hoe raha misaraka ao mponareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona 1:15 tapany faharoa. Akaiky ny tompo Jaona ka nahatadidy voalohany fa tsy vaovao izao fahagagana avy amin'ny tompo izao rehefa misy indray mandeha. Luka 5:5 ry avana mitantara izany. Eo amin'ny andiny faefatra eo ny tompo amin'ny Petera hoe any andriko izany mahandro soa amin'ny lalina amin'ny lalina kokoa izany anaty rano. Ny fahagagana voalohany tamin'ny trondro io efa natao moa izany dia nahazo vonjano betsaka koa zareo. Raha hanahaka ny Jaona isika ka hifikotra mafy sy hanakaiky an'i Jesosy eo amin'ny ampitenantsika rehetra dia ampatsiavin'ny fanahy masina antsika ny zavatra rehetra tahaka izay natao tamin'ny Jaona. Kanefa tsy misy mahatsapa ny tsirairay fa nisy ny mpianatra tia Jesosy izy tsirairay amintsika mahatsapa izany zany. Fa voasoratra hoe ny fanahy masina izay irahiny ray amin'ny anarako ho Jesosy izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Izao anefa tsy hanao izany amintsika ny fanahy raha tsy efa manaiky ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy mitsangay amintsika. Dia manasa anao indray ho verina farany eo amin'ny ranomasin'ny Tiberiasy. Misy an'ity sambo misy ny mpianatra reto rehefa nisaina ireo hazan-drano dia nahatratra 3:50 dia hazan-drano vaventy. Isika tsy ndeha hamantatra hoe black bass ve zao zany sa carpe sa trondrogasy maroka ngamba tsy any angamba ny tena problematsika. Fa voalaza ny voalaza eto dia hoe sady vaventy izy no betsaka. Misy mpandinika milaza hoe naneraka karazana hazan-drano dia toto espèce zany ny tompo ho tonga ao ankavanan'ny sambo kely. Misy mpandinika commentateur dikan'izany. Asa ry havana manao asary marika kely mipilina ngamba latsaka 10 grama itsy io ara diso. Ny baleine to mandeha amin'ny taonina ny trondro andavanandro tatsika ireny angamba 1 kilao ngamba. Fa raha hoe hazan-drano vaventy misy mahatratra 2 kilao dia ampitomboy 350 ake zay. Mety Petera sy Jaona eny mezaka nisitona izy voalohany dia izay natokana hoe tsy zaka ilay izy fa fitra tao an-trano kely any ny aveo satria izy rehetra no izay miaraka tao. Fa natao nikajikajy zany raha ohatra hoe 2 kilao mitondro anankiray dia mila raha olona 7 izy dia mizaka eo amin'ny 4 kilao ny tsirairay. Fa vitan-jareo ihany ilay izy dia mahatsara ilay teny malagasy azontsika mpiarina maha-kristianina entan-jaray mora zaka eo tsy tena misampanana rozy ireo pofidy tsy voatendry sy ny sisa zarao ny asa fa mora zaka akanjany sy rehavana malala. Izay ny afatra ray. Ny afatra faharoa mikasika ireto trondro be dia be reto dia ny hoe teny raha asika miara-panahy zany ao mifampona eo amin'ny fanambarana ny fampitana finoantsika sy fitoriana filazantsara. Dia misy teny Matthieu 7:30 any lazaiko ny tapany voalohany dia nareo manohy azy be ny vokatra fa ny mpiasa vitsy. Be dia be nge ilay vokatra teto io
telo dimapolo mizato zany na ijereny zany a mety sosa zany mataota ohatra trondrotrondro be zay taloha fa be ny vokatra fanipiasana dia manentana antsika tsirairay avy zany fa Andriamanitra manomana vokatra be dia be antsika fampitaony finoana revana ambarao filazany tsara fa ratsy izao fiainana izao fanokina iverenina koa dia izao zava-dia marinako azy dia hoe tiany tompo havaozina fanotelona izao fahagagana mahazo azan-drano be dia be izao. Voalaza teo fa fanovonilay teo ary voalohany dia tamin'ny tompony antso ny Petera sy ny mpianatra hafa izay voalaza ny Loka toko fahadimy sy ny Marka toko voalohany izao ny voasoratra amin'ny 15 Marka io ary hoy Jesosy andeha anarakay fa ataoko mpanaraky olona ianareo. Io zany no fahatelo farany fagagany tompo tsy trondro tena trondro tsony fa tsy ranomasina no toerana fa izao tontolo izao tsy ampokely misy antsika fa ny fiangonan'Andriamanitra ary tsy azan-drano lehibe sady karazany samihafa nojonoana fa olona tahaka ahy sy tahaka anao dia izay avy amin'ny firenena rehetra satria Andriamanitra tsy mizaha tavanao. Isika rehetra atao am-piangonana ireo ianareo sampana mpivavy kristianina sy ny sampana velona hafa anakenina misy eto ny antom-pisinareo voalohany dia ny anaraky olona ka na olona mena hoditra zany na olona kely maso zany dia ravanitsinana be ohatr'izay mpitrampotsika azy na foko hafa na fiaviana hafa dia ireo olona rehetrareo nentin'Andriamanitra eo aminareo dia ambarao aminy fa tia azy koa Jesosy ary tia amonjy azy. Aza diondravana fa na fiangonana malagasy aza misy antsika dia ny olona rehetra tsy ankanafaka tian'Andriamanitra injeny fa tiana ampiasana anao sy ampiasana azy. Ny andininy 12 amin'izao toko fa 1 zavana ahitantsika ny Jesosy miteny amin'ny mpianatra hoe avia hisakafo ary ny andininy 9 dia milaza hoe fa teo fa efa nisy afinarina sy azan-drano sahady ary mofo teo aminy kanefa ny tompo dia mbola nanao tamin'ny mpianatra ihany koa hoe analao azan-drano amin'izay ahazonareo teo. Zavatra roa ny tiana ambara voalohany fantatry ny tompo fara-batana dia noana sy reraka reto mpianatra reto. Faharoa sady manolotra izy avy aminy no miangavy ny mpianatra koa aka amin'izay voarainy teo tao anaty rano zany. Tsy ny azan-drano rehetra no nangatahany koa na dia avy amin'ny fahagagana ataon'i Jesosy azy zany satria ny vady aman-janaka reto mpianatra reto koa dia mila velominy fa dia sombony ihany tamin'ireo azan-drano miangavian'ny tompo azy. Na ankehitriny koa aza dia ny tompo manome antoka atsika manome antoka atsika ny tompo fa isika asaina miasa fa izy manao miasa, izy manao fahagagana, izy no mampitompo fa isika mandray anjara, izy mamaly vavaka fa isika mihetsika. Izay rehetra ataontsika amin'ny asan'Andriamanitra dia avy amin'izay meny antsika ihany ary zay ataontsika ho azy dia tsy misy volavony marembolazaza fa arandriavana dia izao raha jerentsika akaiky ny fihetsiky ny tompo eto dia manasa ny mpianatra hiara-ny sakafo maraina aminy izy dia izay koa no fanireny antsary amintsika eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ireo eslekary eo raha manomana izao alahadiny zareo zao dia reraky koa ara-batana manako moa ny tenany zany reraka ara-tsaina reraka ara-panahy dia mila manovoery itsika n'izany tsy rehefa ny alahadiny sampana ihany na ny alahady andavanandro sanatria fa isan'andro mihitsy manovoery. Ny sakafo maraina ara-panahy
dia tsy inona fa ilay fiaonana amin'ny tompo fohy dia fohy alohan'ny anaovana ny asa rehetra ho anatin'ny iray andro amin'ny lalan'ny vavaka sy ny fiankinana amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ireny le antsoina hoe mana isan'andro, voana fafy sy ny sisa radionjomara sy ny sisa manampy antsika akaiky eo amin'izany lafiny sakafo marana ara-panahyzany arak'izay antsoin'ny mpanao salamo hoe fanomezototro sy fanazarana ny lalako ny teninao, arak'izay ambara miobolana toko fahefatra andimy faharoamborapolomana aina ho an'ny mahazo azy sady fahasalamana rahateo ho an'ny nofo. Ampiasaina toko fahina toko fantatsika sabatry ny fanahy ny tenin'Andriamanitra ary dia mafisy jaona sy nanoratra ny filazantsara ny takisika teo ary ny jaona toko voalohany dia efatra ambin'ny folo teny tonga nofo, izany hoe teny manerana antsika amin'i Jesosy sy nazo fijaliana, teny manerana antsika hibanjina amin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika rehetra dia izy ilay tanteraka tsy nanorata afaka manamasina antsika mandrapitovitsika amin'ny rahatrizay ho azy hoe ny voninahitra ary ho antsika tsirairay nandray izay toriteny izao miandry ny fiadanana avy amin'ny tompo ary anisika hanambara azy amin'ny manodidina antsika.